faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'izao fotoana izao zay ataoko hoe fotoana iaonantsika tsirairay-avy na ianao izay manaraka anay mivantana dia miarabanao indray tonga soa satria fantatray hoe mety efa tsindrin-dona indray ianao manaraka indray ary iaino ny fampianarana manaraka izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra dia efa manaraka tsy tapaka izao fotoana izao dia makasitraka anao hatrany izay. Tena zava-dehibe loatra tokoa na fahatsika mandre ary mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra hatrany amin'izao vaninandro izao dia izany tokoa ny vavaka hoentina foana eo atrehan'Andriamanitra mba ahafahantsika tena angetaeta aniry hiazakazaka hatrany andre an'izany fampianarana izay tsisy kilema izany ary zany ny saorana manokana ny tompo ny amin'izay fahasoavana izay dia izay manokana eto anivon'ny fiangonana dia tsy hoe raisinay ho anay fotsiny izany fa ho anao koa izay mety manaraka anay mety tsy haiko izay toerana ahenonao anay andrenesanao an'izao manarana an'izao fotoana izao dia tena fifaliana ho anay ny miaraka aminao hatrany koa dia tsika tamin'ity fotoanandroany ity tena iomana indray anomana ny fomam-panatikisika satria fantatra hoe manakambara amintsika ny tompondray androany fampandrosoana ahafahantsika tena mbola hitombo hatrany ao amin'ny tompo dia ahafahantsika tena miorona mafimafy kokoa hatrany dao tsika hitsangana dia hivavaka dia hideran'ny tompontsika rehefa avy eo satria fantatra hoe Andriamanitra dia manomana ny tsara trano antsika satria tsy nomofy any tokoa ny velomantsika fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra koa dia samy hivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao ampelantanany tompo raha eo mankasitraka anao feno izay tena misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy misaotra indray ny amin'ny fotoana satria fantatra hoe miprograme zay Andriamanitra ray nandamina zay Andriamanitra ray fa ianao tompo mihitsy no mipermetra ary mamela indray an'izao fotoana izao afaka isy Andriamanitra dia afaka andreny teninao zay androany afaka hideranao zay androany ary amin'ny fotoana rehetrarehetra tokoa tompo dia miantso anay ianao ary mitarika anay ianao na ho an'izay manaraka izao fotoana izao mivantana ary Andriamanitra dia tsapanay tokoa hoe ho tahinao manokana koa ny fanan'izy ireo Andriamanitra satria mangetaety izy Andriamanitra ray satria misy faniriana ao anatiny Andriamanitra dia mivavaka izay tsosy ary mametraka an'izao fotoana izao eo ampelantananao mba tena ho tahinao manokana izao fotoana izao ho tahinao manokana ny fananay tsiraray avy Andriamanitra ray satria tena maniry fatratra anao maniry ny teninao maniry indray ilay loharano avy aminao maniry indray ilay ranom-panahy avy aminao Andriamanitra ray amin'ny anaranao mahery Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany makasitraka anao izay alleluia amen. Androany mankalaza ny anaranao ianao le Andriamanitra mahery ianao le Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra ny fiainanay tsiraray avy mankalaza anao izay manome voninahitra anao ny fonay Jesosy ny aminay rehetra dia manome fiderana anao manolotra ny fiderana ho anao ireriany halleluia fa tsara indrindra ianao
Haleluya. Makalaza anao zay tompo. Haleluya. Andiama nicha e magaga ni zavatra nataony tanana ni kitana sikuchukuananju ampiseu wanao ni yerinao mideranao ranao ajiamanicho valeibe mideranao ranao ajiamanicho falifaly lalandava. Amen. Halleluja. Raha tsika tehaka ihany zany a. Falifaly lalandava miaraka mitompo fifaliana javindrina fa miloatra viawampo asandraton'ny osana ufiubini lambesi ira fiderane ana famitambisi fiti wanizanidera wanizandia wananjamanchireri yani famenchkazizani wanizanidera wanizandia wananjamanchireri yani famenchkazizani ankalazoni tsitua ambula velunena yandao umevunina ichizi defen fifalina yana ankalazoni tsitu ambula velunena umevunina ichizi fifalina yanda wanizanidera
sou calazao, ze sou a calazao, eni tanganize, tanganizi, eni tanganizi, veluna, manjakizai, eni tanganizi, eni tanganizi, havia calazao, ifitsangana ni tumpu, ancalazao Jesus, ancalazao, Jesus, ancalazao, ancalazao, Jesus, ancalazao, Jesus, ancalazao, 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 Jesus, ancalazao, ancalazao, Jesus, calazao, Jesus, enitsangane, enitsanganizi, enitsanganizi, veluna, manjakiza, enitsanganizi, enitsanganizi, havia calazao, nifitsangana ni tumpu. Halleluja. Tumpu makalaza no tokoa izay. Ianao tokoa ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty. Novonony ianao, nofatsiany ianao, nampitsaliana ianao, dia maty ianao, fa nitsangana ho fandresena ho anay tsirairay avy. Mankalaza anao zay Jesosy, fa nitondra fandresena teo amin'ny fiainanay ny fitsangananao, nitondra fanafana teo amin'ny fiainanay ny fitsangananao Jesosy. Halleluja. Tompo manome voninahitra anao zay. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka, ianao le tompo ny tompo, le mahefa ny zavatra rehetra. Halleluja. Zay. Amen. Manan-danja nana sautrana misautrana Fanachianao Jesus, manachika anay, je suis mananja tanana, nana sauchana
zava-dehibe ny atrehan'Andriamanitra. Andeontsika hisaotra azy. Iza tokoa moa tsika hoe no atrehan'Andriamanitra. Fa isika tsirairay avy dia sarobidy aminy satria nividiany tamin'ny rany. Dia androany tsika eto na misy rona telo mivory amin'ny anarako izy dia fovoany aho. Andeontsika hankasitraka azy androany. Andeontsika hanome voninahitra azy. Andeontsika tena hanolotra fisaorana ho an'Andriamanitra hoe Tompo misaotra fa na inona ny zavatra nitranga dia eto indray ianao manatrika anay. Namindra fo taminay ianao dia mbola manatrika anay indray ianao androany. Halleluja. Misaotra amin'ny fanatrehanao Tompo. Misaotra amin'ny fanatrehanao Jesosy. Inona tokoa moa izay no atrehanao fa sarobidy aminao izay. Be voninahitra izay hozy izy ianao sady tianao dia manatrika anay eto ianao. Halleluja. 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 Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny fanatrehanao Tompo. Halleluja. Zay miandry anao Jehovah. Feokira dia hivavaka tsika. Tena hoe Tompo, raha tsy ianao dia tsy toy izao a. Raha ny zavatra lalovanay tsirairay avy dia tsy ho tafajoro eto izay. Fa ny porofonao hoe omenao ny herinao isan'andro izay. Ahafahanay manohy ny hazakazaka ao aminao Jesosy. Tompo, misaotra amin'ny hery izay omenao anay maimaimpona Tompo. Misaotra amin'ny hery izay ahafahanay mbola mankalaza anao, midera anao, mihira ho anao, mivavaka manandratra fiderana ho anao. Misaotra amin'ny hery izay omenao anay. Fa na inona mitranga, na inona ny épreuve andalovanay tsirairay avy. Dia ny porofonao taminay fa fidèle ianao. Ho Andriamanitra mahatoky anao amin'ny zavatra rehetra. Ary mbola hitohy anao izay. Halleluja. Hitohy anao izay Jesosy. Halleluja. Oh, izay miandry anao. Oh, Jehovah. Oh, mandroso izay androany Jesosy. Andray ny hafatra avy aminao. Aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary marina izany teninao zany. Mitondra aina ho anay ny teninao. Mitondra fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra Tompo. Androany tena tsisy alamaina eto na iray ary. Ndreto izay nokatra ny fo amam-pananay. Andrasanay ny hafatra avy aminao
jesosy amasino zay tsirairay avy tompo na eo ariny tsy famendreanay na eo ariny zavatra ataony mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tompo misaotra amin'ny famindraponao misaotra amin'ny famelan-keloka zay omenao ary androany zay tompo amasino zay tsirairay avy satria anao dia Andriamanitra masina tsisy anameloka ny tena andrefa mibebaka teo anatrehana Andriamanitra anao androany amasino ao amasino ao amasino ao fateu fanaticha sotra betsaka anao ozy izy anao hoe zay mangataka dia omena dia nomenao anay tokoa zay nangatanay Jesosy velom-pisaorana anao ny fananay ny aminay rehetra mankasitraka anao Jesosy na tsy misy na inona ary eo amin'ny fiainanay tsirairay avy fa fantatray nefa ianao fa miasa eo amin'ny fiainanay dia hisaotra anao zay na mety tsy ho hitan'ny masonay zany na mety tsy ho tsapanay akory ary fa fantatro fa miasa ianao ny fananao masina no manohana anay ny fananao masina no manolo-tsaina anay ny fananao masina no manampy anay amin'ny zavatra rehetra sotra betsaka anao Jesosy fa nomenao maimay mipona ny zavatra rehetra ho anay dia te hisaotra anao zay mankasitraka anao voninahitra dia ho anao irery andro halleluja amen
Alléluia. Dia miaraba antsika hatrany izay mety tonga atao arianao fa miarabanao hatrany izay tonga soa anatin'izao fotoana izao tena misaotra ny tompo hatrany isika. Tsy haiko ianao fa za tena makasitraka ny tompo hatrany hatrany amin'ny zavatra rehetra. Ary hitako hoe tao anatin'izay fiankofantsika fiderahantsika izay dia tsapa fa eto ny tompo. Amen. Eto ny tompo na ho anao izay manatrika anay mivantana, manaraka mivantana an'izao fotoana izao mino fa Andriamanitra koa mikasika anao na anaty écran anao dia mikasika anao manokana ny tompo aza mieritreritra hoe tsy eto ianao dia tsy kasihan'ny tompo fa mikasika anao ny tompo aritanao ny tompo aritan'ny tompo netaheta lalina izay ao anatinao izay maniry mikatsaka ary mitady izany famaginan'Andriamanitra izany. Tena mangataka ny Fanahy Masina manokana antsika amin'ity fotoana androany ity ahafahan'ny Fanahy Masina mbola manazava hatrany hatrany ny teniny satria raha tonga eto isika raha mandre an'izany hafatra zany isika tena mangataka amin'ny tompo hoe tompo azavao ny teninao mba tsy ho fahalalako mba tsy ny saiko nandray an'izany androany fa tena iletika ty anatiko zany teninao zany. Rahantsika dia andreny Fampianarana Tsy Misy Kilema Batisan'Ny Fanahy Masina mety efa renao ny tenin'Andriamanitra fa fantatrao zany fa mino hoe anazava misy kokoa indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony androany dia raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra raha Miki hitondra antsika ao anatin'ny teniny androany dia meno finaritra antsika tsirairay avy tahin'Andriamanitra manokana. Miarabantsika rehetra tonga soa tonga soa ny vinyankonana ho antsika rehetra izay manatrika eto amin'ity marainty dia mbola te handray anareo hatrany aho ary faniriko dia ny hafanareo matsapa ny fon'ny Jesosy ho anareo tsirairay avy ao anatin'ity zao tontolo zao ity izay tsy dia manana ny toerany loatra Andriamanitra. Ary mahafinaritra rehefa miangona tahaka izao tsika dia mifatsapa fo isika tsirairay avy hoe tena tia karakara antsika tokoa izy ka nome antsika fiadanana izay tsy azon'izao tontolo izao omena noho izany tonga soa ary ny tompo any ao ny fahasoavany aminareo amin'ity marainty ary izy hamangy anareo amin'ny toerana izay misy anareo ankehitriny. Amen. Araka ny fantatrareo dia niresaka momba ny fampianarana tsy misy kilema tsika tao anatin'ny fotoana foy dia ilay fampianaran'i Kristy zany noho izany zava-dehibe loatra hoe ny fiangonana ny ahafahan'ny fiangonana iorina maka eo ambonin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Kristy. Ary everiko hoe tsy hoe olona tsy mahalala isika fa eo anivon'ity tontolo kristianity dia maro ny olona izay mamorona zavatra maro isan-karazany izay mampiatra zavatra maro isan-karazany izay tsy hita velively ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany zava-dehibe loatra amin'izao vaninandro farany izao mba tsy voafitaka isika amin'ireo endrika fampianarany diso maro samihafa satria afaka mare zavatra maro isika ankehitriny fa zava-dehibe loatra ny ahafahantsika mamaka sy miorina tsara ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema an'i Kristy. Ary ny lohahevitra farany izay niresantsika dia niresaka mba Batisan'Ny isika raha tsaronareo tsara dia itoy ihany tsika ao amin'ny fampianarana mba Batisa dia resaka isika momba ny Batisa amin'ny Fanahy Masina izany hoe vita Batisa amin'ny alalan'ny Fanahy Masina aty am-piandohana dia fantatsika fa rehefa nandray an'i Kristy amin'ny fiainantsika isika
tamin'ny andro ny ovantsika fo zany a dia efa tonga nonona ao anatsika sady ao fanahy masina ary ambaran'i Paoly mazava tsara zany hoe isika hoy izy ny tempolin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitoetra intsony ao amin'ny tempoly izay nataony tanan'olombelona fa ao am-po izy no mitoetra eo amin'ny fiainan'ireo olona rehetra izay mino an' Jesosy Kristy tahaka ny mpamonjy sy mpanavitra azy ireo ary nandray ny famelana ny heloka izy ireo ary manomboka eo izy dia efa zanak'Andriamanitra. Izaho manomboka amin'ny fotoana iny lay manomboka amin'ilay fahateraham-baovao zany dia mandray isika ny fanahy masina ao anatsika sady izay no antony tonga Jesosy ny alohan'ny nandehanany dia niteny tamin'ireo apôstôly izy nitsoka tamin'izy ireo izy dia hozy izy hoe raiso ho anareo fanahy masina zany hoe tamin'ny andro anankiray tena azo ny ary fantany hoe Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainan'izy ireo dia nanomboka teo hoe mandehany ianareo makao amin'ny efitra ambony dia mendrasa ao. Sokafo ny baibolinao filazantsara ny Lioka toko 7 izany tsika rehefa miresaka ny batisan'ny fanahy masina dia miresaka traikefa manokana isika iainana ary azo antoka fa ao aoriana ny fahateram-baovao ny itrangan'izany zany amin'ny fotoana mihitsy itrangan'ny ao aorianan'ny fahateram-baovao zany na ny fiovapo ary tahaka ny batisan-drano ihany dia tsy afaka mandray zany tsika amin'ny batisan-drano raha tsy efa niova foan'i Kristy aloha na nateraka indray. Lioka toko 7 manomboka amin'ny 15 fa raha mbola niandry ny olona ka samy saina anjaona tao am-pony na izy no Kristy na tsy izy. Dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izao manao batisanareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika many fehikapany akory azy aho, izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. I Jaona zany dia nanao batisan-drano any jiosy rehetra izay nanatrika teo ary izy dia nanomana na ny aloha lalana ny tompo noho izany batisan'i Jaona somary aravintsika kely ao anatin'ny fotoana fohy dia batisan'ny fibebahana izay nitarika ny jiosy izy mba ino an' Jesosy Jesosy lay ho avy zany. Zay mantsy ny batisan'i Jaona. Batisan'ny fibebahana mba hampitodika ny fon'ny reto jiosy reto ho any amin'ny Jesosy lay ho avy ho an'izy ireo. Azay na tonga azy ireo nanontany tena hoe somba Jaona aza Kristy satria Jaona nanao batisa azy ireo. Dia zay na tonga azy lazy hoe zao manao batisanareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika amin'ny fehikapany akory azy aho. Noho izany rehefa antaniana ianareo na batisan'i Jaona dia ianareo mivaly manomboka androany. Ny batisa izay nataon'ny Jaona mpanao batisa mba ho fanomanana ny lalan'ny tompo. Hatramin'ireo mpamory rehetra aza nanantona azy dia nataon'ny Jaona batisa izy ireo.
ijaona zany dia nampanao batisany fibebahana. Mila azonareo tsara aloha zay a. Mila azonareo tsara zany. Zay mahatonga azy miresaka hoe mila mitondra ny vomendriky ny fibebahana hozy izy. Noho izany a nampitodika azy ireo jaona mba hibanjina ny Kristy lay ho avy, lay mbola ho avy zany. Noho izany raha misy olona manontany anareo hoe inona ny batisan'ny jaona dia mila hainareo mamaly azy. Fa fiomanana na fanomanana ny fahatongavan'i Jesosy fotsiny a, izany a. Izay mazava ho azy moa fa amin'ny alalan'ny fiovam-po sy noho ny finoanan'i Jesosy Kristy a, no ahafahan'ireo kristianina vao niova fo sy mino an'i Kristy ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nazavaintsika lavabe moa zany tamin'ny farany a. Ao a. Mino fa mazavintsika rehetra ao anatin'izany a. Noho izany rehefa miresaka ny fampianarana tsy misy kilema isika dia mila azontsika mazava tsara zany a. Noho izany a tsy ampy fotsiny hoe miaino a, ka raha misy olona manontany antsika hoe inona ny atao hoe batisan'ny jaona dia tsy vita antsika mamaly an'ilay olona, lasa latsaka anatin'ny fifangaroana isika. Noho izany misy ny batisan'ny jaona izay izy a dia nanomana ny lalan'ny tompo ary tia no takatra ireo jiosy rehetra fa mila mibebaka izy ireo. Ary rehefa ho avy kosa Jesosy a dia izy mila inona izy ireo mba ho vonjena izy ireo ary ho tonga zanak'Andriamanitra. Noho izany batisan'ny jaona dia fanomanana. Ary nisy ihany koa ilay batisan'ny rano izay efa niresantsika teo aloha moa. Dia hozy izy izao manao batisanareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika manfehy kapany akory aza aho. Miresaka ny amin'i Jesosy izy zany. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy Masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoana nadiovany tsara ny ao am-pamilony ka nangona ny vary ho any amin'ny sompony, fa ny akofa sy milolo kosa hodorany amin'ny afo-tsy azo vonoana. Noho izany hitantsika Jaona mpanao batisa eto a, dia tonga izy hanazava fa hoe rehefa ho avy Kristy dia ny batisan'ny fanahy Masina no ataony a, batisan'ny fanahy Masina sy ny afo no ataony, izay miresaka momba ny herin'ny fanahy Masina izay omba azy ireo ahafahan'izy ireo mamita ny asan'ny fanompoana. Ary raha mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany isika, taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty a, andininy fahatelo a, asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahatelo. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny jaliany fa velona izy ka niseho taminy 70 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tao aorianan'ny fitsanganany tamin'ny maty dia mbola nitoetra teo am-pianana nandritry ny 70 andro Jesosy a, ary teo izy nampatsiaro azy ireo zavatra maro, niresaka taminy ary nampianatra azy izy a nandritry ny fotoana niarany tamin'izy ireo.
andininy faefatra ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia nametra azy tsy alo any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko. Hoy izy fa jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy Masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Noho izany mitovitovy amin'ilay andininy tao amin'ny Luka 3 no hitantsika eto a. Hoy izy efa jaona manao batisa amin'ny rano fa ianareo kosa afaka andro vitsivitsy dia atao batisa amin'ny fanahy Masina. Dia hoy izy hoe miandrasa aloha ianareo tsy haly eo a Jerosalema. Iandry ny andro ahafahan'ny fanahy Masina midina ary nandrana an'izay traikefa miavaka izay izy ireo. Ary tsy niandry ela akory izy ireo. Efa 10 andro izy no niresaka tamin'izy ireo. Ary teo amin'ny 15 andro dia tonga sady ny andro ny Pentecoste. 20 izy ireo tao amin'ny efitra ambony. Niandry izay nampanantenainy Jesosy azy ireo. Dia vakiantsika indray ny toko faharoa ny boky asan'ny apôstôly. Ary noho tonga ny andro Pentecoste, ny dika amin'ny Pentecoste dia izao hoe ny 15 andro tao aorian'ny nitsanganan'i Kristy zany. Ary rehefa makalaza ny Pentecoste ny fiangonana ao anatin'ny fomba mpivavahana zany dia manisa 15 andro ao aorian'ny fitsanganan'i Kristy zany hoe ny Pâques zany. Andininy faharoa. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika an'ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehanafo niseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy ireo rehetra isan'olona izany. Tsaroanareo ve nilazainy Jaona? Ho atao batisa ny fanahy Masina sy ny afo izy ireo. Noho izany vakiantsika eto hoe nisy lela maro mitarehanafo niseho taminy mizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy fenon'ny fanahy Masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy Masina azy. Noho izany izy ity ny tena marina dia tena traikefa miavaka. Tena miavaka. Tena hoe miavaka mihitsy zany ity niainany zareo ity, tsy ohatry ny niainantsika tamintsika vita batisa amin'ny fanahy Masina ka niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Fa ity traikefa ity nisy lehilahy teo nisy olona maro teo karazan'olona maro ho any Jerosalema. Everiko hoe zava-dehibe loatra. Andininy 5. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny reza ny feo zany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Zany hoe raha nisy olona tsy jiosy tsy avy ao a Jerosalema zany fa avy any amin'ny firenena kafa izay miteny teny pirenena hafa
certains de parler une langue qu'ils comprenaient eux-mêmes parce que c'était dans la langue qu'ils parlaient naturellement. dia nare zany reto olona reto a avy amin'ny sasany amin'reto olona zay niangony reto a teny pirenena zay azon'izy ireo tsara satria fomba fitenin'izy ireo andavanandro moa zany Alors exemple, ohatra si ça se passait aujourd'hui maintenant, raha hoaritsika amin'ny ankehitriny zany a les gens qui venaient de la Chine, misy olona avy any Chine hein, ils venaient du Pakistan, ny sasany mety avy any Pakistan Inde a retrouvés là, dia nefa nivory teo ireo olona ireo cette expérience se manifestait ka niseho a nitranga mitovy amin'io et que certains d'entre nous expérimentaient le baptême du Saint-Esprit. ka ohatra hoe ny sasany amintsika niaina ny batisan'ny fanamasina Ce qui se passerait, c'est que certains d'entre eux peut-être parleraient la langue du Pakistan pour que le Pakistanais comprenne la manière qu'ils étaient en train de louer le Seigneur. ny zavanitranga teto zany dia izao ny sasany tamin'izy ireo ohatra mety nyteny tamin'ny fitenin'ny Pakistan mba hahafahan'ireo a olona pakistanais mahazo ny fomba fideran'ireo pakistanais any tompo Ce n'était pas une expérience, ity tranga zay niseho teto zany a dia tsy ces frères recevaient une langue dia tsy hoe naray teny pirenena iray zay tsy azon'ny olona ireto rahalahy reto akory ndao vakitsika tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? dia talanjona sady gaga izy ireo ka nanao hoe indreo tsy galilianina fa ireo rehetra amin'ny tenyreo ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nabe antsika Donc le Pakistanais, l'Indien, on reparle de la même exemple pour vous faire comprendre. ndao tsika resaka ohatra mitovy ahafahantsika mahatakatra azy Et ils furent dans l'étonnement dia tena gaga izy ireo a qu'ils entendaient ces 120 personnes parler dans une langue qui ne les appartenait pas à eux personnellement. satria nandre avy amin'reto olona 20 reto izy ireo a niteny tamin'ny tsy fitenin'izy ireo andavanandro a tsy tenin-drazan'izy ireo Ils ne parlaient pas d'habitude, qu'ils ne connaissaient pas. zany hoe fiteny a tsy fantatra izy ireo tsy fitenin'izy ireo andavanandro Mais pour revenir à l'exemple toujours, mais le Pakistanais comprenait, c'est une l'ourdou, il comprenait quelqu'un qui parlait l'ourdou et qui louait le Seigneur, qui glorifiait le Seigneur dans cette langue ourdou. raha miverina amin'ny oarintsika ankehitriny tsika raha misy olona ohatra miteniteny-pirenena urdu zany hoe ilay fiteny-pirenena avy any Inde a, dia ohatra mare izy ao anatin'ireo olona ireo a olona mideran'Andriamanitra miteny urdu Alors le verset 9, le verset 8 dit, comment les entendons-nous andiany fahavalo chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika dia ny partiana sy ny mediana sy ny elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodea sy Kapadokia sy Ponto, Azia sy ny Frigia, Pamfilia sy ny Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Proselita, Kretana sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika an'ireo miteny amin'ny fitenitsika avy a izay a asa lehibe ataon'Andriamanitra. Vous comprenez ce qui se passe là? Azonareo hoe ny zavanitranga teto? Vous voyez ce qui se passait à ce jour particulier? Hainareo ny zavanitranga tamin'ity andro miavaka ity? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Andiny faharoambin'ny folo dia talanjon'izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra zany fa ny sasany ny omeka nanao hoe leon-divay mamy ireo. C'était ça l'expérience que ces 120 disciples de Jésus-Christ ont eue le jour de la Pentecôte. Io zany traikefa izay niainan'ireo mpianatra Jesosy a 20 isa nandritry ny andro amin'ny Pentecoste. Ce n'est pas comme ça se passe aujourd'hui, bien que ça pourrait se passer.
io zany tsy tahaka ny zava-misy ankehitriny na dia afaka azo heverina afaka mitranga ary zany. Quand nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, Fa rehefa mamaky ny epistilin'ny apôstôly Paul isika nous comprenons que quand dia azontsika sont baptisés du Saint-Esprit et parlent dans une autre langue, hoe rehefa atao batisan'ny fanamasina ny kristiana anankiray ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ils parlent d'une langue que personne ne peut comprendre. dia miteny zany izy amin'ny fiteny izay tsy hain'ny olona dika. Ni le français, ni le ourdou, ni l'italien, Na frantsay na urdu na italiana langue que seul Dieu comprend. fa fiteny azay Andriamanitra irery ihany mahazo azy. Pas la même expérience comme les 120 ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Fa tsy mitovy amin'ny traika efa niainan'ireo roapolo amin'ny zato nandritry ny andron'ny Pentecosta izany. Mais par contre, Fa kosa quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, rehefa mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly isika voyons que beaucoup de nouveaux chrétiens dia maro tamin'ireo kristianina vao niova fo étaient baptisés du Saint-Esprit no vita batisan'ny fanamasina et parlaient dans d'autres langues. ka niteny tamin'ny fiteny hafa. Pas dans cette même expérience, Fa tsy mitovy amin'ity traikefa ity kosa ils ne comprenaient pas, fa fiteny na izy ireo aza tsy mahazo azy que personne ne comprenait. ary tsy misy olona mahazo. Ouvrez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Kafia ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny toko 10. nous connaissons l'histoire de Corneille. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Cornelio Fin de l'histoire, à la fin de l'histoire de Corneille, raha ny amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny Cornelio ny toko 10 Pierre est arrivé chez Corneille, rehefa tonga tao amin'ny Cornelio Petera toute sa famille, dia novrimo ny ankonany rehetra et il a commencé à porter l'évangile. dia nanomboka ny torin'ny filazantsara izy. Alors, au verset 44, Andininy fa 4:40. comme Pierre prononçait encore ces mots, Raha mbola nilaza an'izany teny zany Petera le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanamasina. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanamasina. Parce que les Juifs, Satria ny jiosy les païens n'avaient pas part ho azy ireo dia tsy manana anjara ny jentilisa qu'ils étaient les seuls fa izy ireo ihany à recevoir de la part de Dieu. no mendrika andray avy amin'Andriamanitra. Izany tena talanjon'izy ireo Corneille, sa famille, ses amis, nahita ny Cornelio ny ankohonany sy ny namany parlaient en d'autres langues. niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra eo amin'ny 5:40. Ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Fa nandriazany teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement? No zany na zava-nitranga raha amin'ny farany. Petera Parle de l'évangile, torin'ny filazantsara Petera ceux qui écoutaient, ary ireo izay niaino soudain le Saint-Esprit descendit sur eux. tampoka teo dia nidina tamin'izy ireo fanamasina. Il n'y a pas eu de prière de repentance, Tsy nisy vavaka ao amin'ny fibebahana, tsy il y a eu une expérience miraculeuse. fa traikefa mahagaga ny tranga teto zany. Au verset 47, Pierre dit, Andiny 7:40 dia ho Petera baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanamasina tahaka antsika koa. Avant le baptême, nous, Mialohan'ny batisan-drano une occasion ohatra anankiray zany ity où des nouveaux chrétiens izay ahitantsika kristiana vao niova foa parlaient en langue avant même de recevoir le baptême d'eau. izay nandray batisan'ny fanamasina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra nefa mbola tsy natao batisa akory dia ny batisan-drano zany. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur.
dia nasaina atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy dia batisan-drano io resahana io zany. Noho izany nazava ny tranga. Il y a eu une expérience Nisy trakefa teto a divine dans la vie de Corneille et de tous ceux qui écoutaient. fidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainan'ny Cornelio a izay rehetra nanatrika teo. Et certainement qu'ils avaient la foi dans leur cœur. Ary azo antoka fa nanana finoana tao am-pony izy Croire en Jésus, mba hino an Jesosy sy ny asa mpisoronana vitany. Tena fiovam-po io zany. l'intervention de personne. Tsy misy idiran'olombelona na iza na iza. Et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Ary anandray batisa amin'ny fanahy masina izy ireo. Ils se mirent à parler en langue. Dia teny tamin'ny teny tsy fantatra Les Juifs qui accompagnaient Pierre étaient dans l'étonnement. dia gaga ireo jios izay niaraka tamin'ny Petera Parce que, je viens de dire tout à l'heure, ils n'étaient pas supposés en tant que non-juifs. satria araka ny teniko teo hoe ny fiheveran'izy ireo dia hoy sisy hoe jentilisa ireo fa jiosy a fa nefa inona ny tranga Pierre ordonne maintenant qu'ils soient baptisés dans l'eau. dia nasainy Petera atao batisa izy ireo. Batisan-drano. Ils parlaient dans d'autres langues. Ary ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Et c'est pas pareil comme dans le livre des Actes au chapitre 2. Fa io nefa tsy mitovy amin'ny zavatra nitranga atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Personne ne comprenait. Fa io teny teto io a dia teny izay tsy fantatry ny olona. Ary ny apôstôly Paoly a dia manazava an'izany mazava tsara ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10. Il dit celui qui parle en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais Dieu seul comprend ce qu'il dit. Hoy sisy hoe fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa Andriamanitra rery mahazo azy. Expérience pareille, Ary misy a tranga mitovy amin'izany ihany koa Actes au chapitre 19, ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly a toko 7:10. au verset 1. Andiny voalohany. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Andiny voalohany. Ary mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo. Inona no valiny? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Fa reo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. C'est quand même incroyable. Tena mahatalanjona ihany zany a. Mais ils répondirent, alors non, pardon, Paul a dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ary Paoly hoe ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Ils répondirent, du baptême de Jean. Dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jaona. Baptême de Jean. Mibatisan'i Jaona. Tsaroanareo ve mibatisan'i Jaona? Là, le baptême qu'ils avaient reçu. Zay zany batisan'ny raisin'izy ireo. Alors Paul dit, Fa ho Paoly taminy a baptisé du baptême de repentance Jaona nanao batisan'ny fibebahana pour croire dans la venue de Jésus mba hinony an'ilay ho avy manaraka dia Jesosy. comme leur sauveur et Seigneur. Ary averiko ihany hoe mba hanekenizy ireo azy ho tompo sy mpamonjy azy. Donc Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Fa ho Paoly Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka dia Jesosy. Vous vous repentez? Efa mibebaka ianareo a Très bien. tsara zany Mais kanefa vous avez besoin de croire mbola mila mino ianareo celui qui viendrait an'ilay ho avy manaraka pour être votre sauveur et Seigneur. mba ho ekenareo ho tompo sy mpamonjy anareo izy. Répète un peu là. Somary mamerimberina mantsy a fa tiako ho azonareo tsara mantsy hoe inona ny fampianarana marina. Donc sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ary narehan'izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Batisan-drano io. Ao a amin'ny anaran'i Jesosy. On a bien expliqué tout cela la dernière fois. Efa nazavaintsika tsara zany tamin'ny farany a. Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et
ary rehefa nametrahan'ny tanana izy dia latsaka tamin'ny fanahy masina ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Donc il y a eu conversion, baptême d'eau et ensuite baptême du Saint-Esprit. On est d'accord? Il parlait en langue. Noho izany fiovapo dia batisan-drano avy eo mibatisa ny fanahy masina ny tranga teto satria nyteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo. Dans le cas de Corneille et sa famille et ses amis, non, c'est la conversion, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Fa tamin'ny Cornelius ny ankohonany sy namany kosa ny zavanitranga dia fiovapo aloha avy eo mibatisa ny fanahy masina zay vao nibatisa ny rano. Noho izany miaraka amin'Andriamanitra Il n'y a pas de théorie, dia tsisy teoria tout peut se passer à n'importe quel moment. fa ny zavatra rehetra dia afaka mitranga amin'ny fotoana rehetra. Et Dieu fait les choses Ary Andriamanitra dia manao ny zavatra rehetra arak'izay tiany amin'ny fombany. que le baptême du Saint-Esprit avec l'expérience. Fa ny batisan'ny fanahy masina kosa nefa dia omban'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra satria izany ny zava-misy marina. Et c'est triste de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit pour l'Église d'aujourd'hui. Ary mampalahelo ankehitriny mahita olona tsy mino ny amin'ny batisan'ny fanahy masina ho an'ny fiangonan'ny ankehitriny. Ok. Ao Un autre exemple, raha mbola maky ohatra hafa isika asan'ny apôstôly toko 9 verset 14. Andininy 14. Nous savons que Philippe a été en Samarie pour évangéliser. Il y a eu des gens qui ont cru en Jésus. Fantatsika fa nakane Samaria Filipo hitoro filazantsara ary nisy olona nino tany 14, la parole de Dieu nous dit, zao ny tenin'ny andininy 14. Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyait Pierre et Jean. Ary noho nyren'ny apôstôly tany Jerosalema fa fantatra fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka amin'ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Noho ny tafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisan'ny fanahy masina fa tsy mbola nisy ny latsahany izy na dia ray akory aza. Fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ihany izy. Ary izy ireo lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina mbola tantarafa koa io. Ici encore on voit conversion, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Eto ndray kosa antsika dia mahita hoe misy ihany fiovapo aloha dia batisan-drano ary ny farany vao batisan'ny fanahy masina. Très bien. Bon, 1 Corinthiens. Korintianina voalohany aza. Là on va rentrer dans la pratique des choses. Hiditra amin'ny fampiarana ny zavatra rehetra isika. Nous voyons que dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, Eo amin'ny Korintianina voalohany toko 12 manomboka amin'ny andininy 4 hatramin'ny faraky 12 isika dia mahita ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. il y en a 9 Sivy moa no isan'izy ireo donnés par le Saint-Esprit izay nomen'ny fanahy masina pour l'édification de l'Église. mba ho fampandrosoana ny fiangonana. Ao a. Nous voyons au verset 10, Eo amin'ny andininy 10. à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ary ny anankiray manao fahagagana, ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika ny fiteny tsy fantatra. Ao a. Tous ces dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Noho izany hitantsika hoe ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia natao fampandrosoana ny fiangonana. Que l'Esprit de Dieu Ary hitantsika hoe fanahin'Andriamanitra accorde à quelqu'un, quelqu'une, ou deux, ou trois personnes, qu'importe, pendant une assemblée comme celle dia manome fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ho ana lehilahy na vehivavy, olona roa na telo a, le don des langues, dia ny fanomezam-pahasoavan'ny teny tsy fantatra interprétation de la langue, miaraka amin'ny fandikanany ny teny tsy fantatra iny. de la diversité des langues. Ny Baiboly dia miresaka momba ny fahasamihafan'ny teny tsy fantatra Nous n'avons pas tous la même langue chrétienne. satria tsy mitovy avokoa ny teny tsy fantatsika kristianina. Quand je fus baptisé du Saint-Esprit, Za zao a tamin'ny vita batisa ny fanahy masina reçu de la part de l'Esprit de Dieu, dia nandray avy ao amin'ny fanahin'Andriamanitra langue dont je ne
teny tsy fantatra izay tsy azoko ary tsy nisy olona nazo ihany koa. Et cette langue que j'ai reçue, Ary teny izay voaraiko io a vous ne l'avez pas reçue. dia tsy niraisinareo, tsy mitovy amin'io niraisinareo zany. C'est pourquoi il y a une diversité de langues. Mety teny tsy fantatra hafa mivoarainareo, zay zany le hoe fahasamihafan'ny teny tsy fantatra. Ao a, azonareo a. Donc les dons du Saint-Esprit, Noho izany fanomezam-pahasoava Fanahy Masina, iray amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo a dia ny fahasamihafan'ny teny tsy fantatra. comment est-ce que ça s'opère dans l'Église? Dia hojerentsika ohatry ny ahoana ny fiasan'izany a eo anivon'ny fiangonana. Korintiana voalohany toko 4:10 a, andininy voalohany a. Chez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels Mieza mitady fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa. que nous avons lus dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dia ireo fanomezam-pahasoavana sivy a izay mivakitsika ato amin'ny toko 12 zany io. Surtout à celui de prophétie. Indrindra fa ny aminany. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Personne ne le comprend. Zany hoe tsy misy olombelona mahazo an'izany zany. Esprit qu'il dit des mystères. Fa ao amin'ny fanahy no itenena ny zava-miafina. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Fa izay maminany kosa dia miteny amin'olona. Parle aux hommes, les édifie, les Teny amin'olona console. ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana azy. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. Édifie l'Église. Fa izay maminany kosa dia mampandroso ny fiangonana. Et Paul vient dire au verset 5, Dia ho Paoly eo amin'ny 5 a, je désire que vous parliez tous en langue, tiako raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra. encore plus que vous prophétisez. Nefa aleo aminany. Donc quel est le désir de Paul No zany na faniriny Paoly zany. qui parle de la part de l'Esprit de Dieu? Izay miteny amin'ny alala fanahin'ny tompo izy eto a. Il désire que nous parlions tous en langue. Hozy izy hoe maniry izy raha hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra isika rehetra. Mitondra faneriterena ve izy eto? Tsia. C'est un désir qu'il a parce qu'il réalise que ça édifie le chrétien. Tena fanirina ao anatiny zany satria mampandroso ny kristianina zany ao anatiny ao. Le chrétien s'édifie. Mampandroso ny tenany zany kristianina rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra. Et souvent quand on a eu cette expérience, Ary rehefa miaina izay traikefa izay isika on en met dans le tiroir. dia indraindray nefa ampirimintsika anaty tiroara zany. Mais par contre, l'apôtre Paul vient nous encourager. Kanefa Désire que vous parliez tous en langue. mampahery antsika Paoly apôstôly hoe tena maniry ao raha samy teny amin'ny teny tsy fantatra avokoa isika rehetra. Il s'édifie lui-même Satria izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany. pour sa propre vie. Zany hoe fampandrosona ny fiainany manokana zany. C'est ça que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, Ary ohatr'izany rehefa mandray batisa Fanahy Masina isika qu'on est édifié en pratiquant, si on peut dire ce mot, en pratiquant cette langue, ka mandroso ny tenantsika amin'ny fiampiarantsika sy fitenenantsika ny teny io on devient plus sensible dia lasa mora isika, au service de Dieu. lasa mora voakasika isika ho amin'ny asan'Andriamanitra satria rehefa mandroso ny tenantsika Pas pour nous rendre orgueilleux, dia tsy hahatonga antsika hiavonavina akory, mais c'est pour que nous puissions être des serviteurs de Dieu, fa ny hahatonga antsika ho lasa mpanompon'Andriamanitra service de Dieu, ka hanompo an'Andriamanitra de plus en plus dans l'esprit, hatrany mitombo ao amin'ny fanahy fa tsy ao amin'ny nofo. Azany na tonga Paoly nilaza hoe maniry ao raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra avokoa isika rehetra mba hampandroso ny tenantsika isika, mieux servir le Seigneur, ahafahantsika manompo ny tompo tsara kokoa, sensible à l'esprit de Dieu, lasa mora maharen'ny fanahin'ny tompo isika notre don, ka ahafahantsika manetsika an'ireo fanomezam-pahasoavana hafa. l'importance de cela, Hitanareo ve mazava-dehibe azy? l'importance de cela, Hitanareo ve mazava-dehibe an'izany? pression, Fa ny zavatra hitako a fijeriko ty a manana fomba fijery aho ary a fomba fijery fotsiny ty a de ceux
fa ny akamaroan'ny olona izay nandray batisa amin'ny fanahy masina sy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia adinon'izy ireo izay efa nomen'Andriamanitra azy ireo. Fomba fijery zany ananako fotsiny satria rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatritsika dia mandroso ny tenantsika, mampandroso ny tenantsika manokantsika. Amen. Za lasa nanana fahazarana hoe rehefa manompo ny tompo aho, rehefa hitoro ny filazantsara aho, tena mahalana angamba raha izay no ilazako azy mety noho ny amin'ny antony tena maivandanja ka hoe tsy mampandroso ny tenako aho rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra, fa zavatra efa voaray ato anatiko izany satria fantatro fa mandroso ny tenako manokana ary manampy be zany amin'ny fampitana ao amin'ny fanahy sy ny fiainona ny fanan'Andriamanitra ahafahana mampita ny filazantsara. Noho izany zavatra izay ny raha toviko zany zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainako. Tena zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainako zany. Zany no antony mihevitra mino fa tsy diso fa marina nadino an'izany marina nadino an'izany ary tsy tafiditra ao anatin'ny fiainan'izy ireo zany. Ary mampalahelo ihany nefa zany zao ny teny Paoly za dia miteny amin'ny teny tsy fantatra mihoatra noho nareo rehetra. 9:20 misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho nareo rehetra, nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny 5 mifantatry ny saiko mba hampianariko ny sasany koa toy izay anao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Inona no antony? Satria tsisy olona azo any zavatra izay lazaiko. Raha manomboka hiteny amin'ny teny tsy fantatra eto iza ny azo zavatra, raha tsy hoe misy olona afaka mandika ahy. Izay ny tenen'ny Paoly eto za miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho nareo rehetra, fa rehefa ao am-piangonana aho aleoko miteny teny 5 amin'ny saiko mba hampahery sy haporisika ny hafa noho ny teny ray alina kanefa tsy azon'ny olona zany. Mazava? Ao no mbola hitohitsika. Noho izany batisa ny fanahy masina dia ho an'ny fampandrosoantsika ny tenantsika manokana. Ary ahafahantsika miaino ny fanahin'Andriamanitra izay ambarantsika eo anivon'ny fiangonana izay misy atsika zany. Kanefa miaraka amin'ny fandikana kosa ny teny tsy fantatra zany. Na ianao zany manana mpandika teny tsapanao anatinao fa tena avy amin'ny fanahy mihitsy zany teny tsy fantatra zany dia misy mpandika teny eo. Ilay mpandika teny tsy fantatra na ao anatinao ihany ilay fandikana azy, na ihany koa mangina ianao, mangina, petraka tsara.
na zany ianao manana finoana hoe ny fanan'Andriamanitra manery anao a hiteny sy hanambara teny tsy fantatra izay tsy azon'ny olona, tsy azon'izan'iza. et que tu crois que quelqu'un d'autre interprétera la langue, Na verika any hoe mino ianao fa misy olona hafa afaka mandika an'ilay teny tsy fantatra, toi-même l'interprétation, na ao anatinao ihany ilay fandikana an'ilay teny tsy fantatra. tu restes tranquille. Fa raha vao tsy zay a dia mila mangina ianao. Correct, c'est clair? Ao a mazava, Clair ou non? mazava sa tsy mazava. D'accord. En passant, Ararotina eny ao anatin'izany parle de parler en langue. rehefa miresaka fiteny amin'ny teny tsy fantatra isika, On ne parle pas de quelqu'un qui fait à la dia tsy miresaka an'ilay olona manao hoe abababababa bebebebebe babababababa isika, fa tsy teny zany, Ça, c'est quelque chose que tu as inventé. fa zavatra miforoporononao zany. Une langue, Fa ny atao hoe teny a dia tena fiteny mihitsy. une langue incompréhensible, mais c'est une langue. Fiteny a tsy fantatra fa fiteny ilay izy, tena teny. Que tu répètes un après l'autre pendant 10 minutes ou 15 minutes ou une heure de temps. Io zany tsy hoe teny anankiroa na verimberinao anatin'ny adiny iray na 10 minitra. Alors il faut peut-être que certains d'entre nous reconsidèrent. Noho izany a mila miverina mandinika angamba ny sasany amintsika. Non mais il faut être franc, il faut être clair, il faut... Fa mila mazava isika, mila mahitsy isika e. Mila marina. faut être vrai. Mila marina isika. Donc si on va parler de la saine doctrine, on va parler d'une langue de deux mots. Noho izany ve zany raha hiresaka fampianarana tsy misy kilema isika dia fiteny amin'ny teny tsy fantatra izay voambolana anankiroa no ao anatiny ve? Sans ça, l'Esprit de Dieu serait très très restreint. Raha izany a dia tena lasa voafehy loatra ny fanahin'ny tompo a. Et d'arriver même à croire qu'on parle en langue avec deux mots. Andraindrayntsika lasa mihevitra hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny alalana voambolana roa fotsiny. Tsia. Ça c'est juste en passant. Tsy etsasesa tsy haritra fotsiny moa iny a. Ok? Ao a. Ao tsara ve? Donc, Noho izany a, parler en langue ny atao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra dans l'Église, ao am-piangonana l'édification, dia ho amin'ny fampandrosoana et elle est suivie par l'interprétation. dia arahana fandika-teny ilay izy. Mais si on veut parler en langue dans l'Église, Fa raha tia hiteny amin'ny teny tsy fantatra ao am-piangonana ianao dia mitenena ho an'ny tenanao manokana amin'ny fanginana. Azonao a? Mitenena amin'ny teny tsy fantatra ao amin'ny fanginana. Jerenareo ny lazain'i Paoly. verset 13. Korintianina voalohany a, toko 4:10, andiny 7:10. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Koaoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba hahy mandika teny koa. L'esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ahoana ary noho izy? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Sady hivavaka amin'ny mpanahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hihira amin'ny mpanahy no hira ao an-tsaina koa aho. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, c'est-à-dire si tu parles en langue, Fa raha misaotra amin'ny mpanahy fotsiny ihany ianao, na hoe raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny zany ny olazain'io, dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il ataon'izay tsy mahay ahoana no anao amena grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. raha misaotra ianao satria tsy mahalala izay lazainao izy. Who occupies the place of the uninformed say amen. Tu rends, il est... pardon. Sorry, at your giving of thanks, since he does not understand what you say. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Fa ianao dia misaotra tsara ihany nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoana. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que tous, etc. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho nareo, fa raha ao am-piangonana dia aleoko miteny amin'ny teny 5 fantatry ny saiko a, mba hampianarako ny sasany tsy izay a no teny ray alina amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy misy mahazo. Verset
dia ny faina amin'ny roapolo a. Que faire donc frère lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édifier. Ahoana ary no izy rahalahy raha miankanao am-piangonana ianareo misy tanao hira, misy tanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandika-teny, aoka ny zavatra rehetra atao fampandrosoana. Est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarana ary avelao isy ray mandika teny. Donc en d'autres mots, si quelqu'un se lève au milieu de l'assemblée et commence à parler en langue, et que ça s'arrête là, et qu'il n'y a pas d'interprétation, ça ne sert absolument. Raha atao amin'ny teny hafa zany hoe raha misy olona mitsangana eo anivon'ny fiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ka tsisy mpandika teny a dia zava-poany zany. Lasa miteraka fifangaroana sy fifanjevona azy. Fifangaroana. Ary mbola toizany le izy. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Andiny fahavalo amin'ny roapolo. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy anginy eo amin'ny fiangonana fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Zay mihitsy ny teneniko teo a. Si tu n'as pas d'interprétation, tu restes tranquille. Raha tsisy mpandika teny ianao dia mangina. Ça peut arriver qu'on ait la foi, Mety isy fotoana hanana finoantsika que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous emmène à parler en langue, hoe ny fanahin'ny tompo mitarika antsika hiteny amin'ny teny tsy fantatra. en croyant qu'il y aura une interprétation. Ary mino isika fa isy andika teny. Si nous-mêmes, la personne elle-même ne l'a pas, Kanefa raha isika ilay miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy manana ilay fandikana ilay izy, mety azo heverina hoe manao fahatsontsika, nanao tsy nety isika zany. Kanefa la marche à suivre, ny dingana mila arahana dia io vao nivakitsika teo io. d'accord? Ao a. Alors, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser Dia ny fahasivy amin'ny roapolo a. afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ary aoka ny mpaminandrona telo no hiteny fa aoka ny hafa mantatra. Fa raha misy tsindriny fanao am-pipetrahana dia aoka angina kosa ny voalohany fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianarana izy rehetra sy amporisihana azy rehetra. Ça, c'est un autre domaine. Ary mbola sehatra hafa ihany koa ty a. Un autre domaine, Sehatra hafa lay a fanomezam-pahasoavana faminaniana. Tsy resaka an'izany tsika androany fa sehatra hafa ito a. ok. Au fait, ce que Paul dit, c'est qu'il faut y avoir de l'ordre. Ny tena tian'i Paoly ambara zany hoe tokony hisy filaminana eo anivon'ny fiangonana e. On ne balance pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où pour rien. Tsy hoe miteniteny foana isika amin'ny fotoana rehetra amin'izay tiantsika. En fait, ni Paul, ni moi, ni personne est en train de vous décourager. Ny tena marina zany tsy hoe ny akivy ianareo ny tanjon'ny Paoly na ny tanjoko ihany koa. Mais nous voyons que dans beaucoup d'églises, il y a des réactions émotionnelles. Fa ny zavatra hitantsika eo anivon'ny fiangonana zany lasa misy fihetsika ara-pihetsepo maro e. Et il y a des prophéties où il y a des langues qui sortent de partout, des interprétations qui sortent de partout. Misy faminaniana sy teny amin'ny teny tsy fantatra mivoaka naizanaiza avy amin'ny olona rehetra sy fandikana zany koa avy amin'ny olona rehetra. Lasa misy korotany. Ary mino fa hainareo ny fanahy izay tiako ampita aminareo a ankehitriny. Pour empêcher les gens de parler en langue dans l'église, Tsy misy fitsipika mametra ny fitenenan'ny olona miteny tsy fantatra eo anivon'ny fiangonana sy ny fandikanana zany a. Tsy a. Ao a. quand on lit la parole de Dieu, Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra kosa amin'izay isika, faranaka eto amin'izay a. la parole de Dieu nous dit que souvent on lit rempli du Saint-Esprit, Matetika ny tenin'Andriamanitra miteny antsika hoe feno fanahy izy parla et il dit ka dia niteny ozy izy. Feno fanahy izy ka dia niteny. du Saint-Esprit. Feno fanahy aloha izy. Regardez dans le livre des Actes, je vais vous donner un exemple. Anome ohatra anareo amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fafito a. Étienne, Makasika ny Stefana. chapitre 7, verset 54. Andininy faefatra amin'ny dimapolo. En entendant ces paroles, ils étaient furieux
Nitorony filazantsara zany Stefana teto a. Ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fonika ny nidy vazana tamin'izy. They gnashed their teeth at him. Mais, écoutez bien, Fa Étienne, Stefana Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit. feno fanahy masina Stefana nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe amin'izay. Ça ne parle pas le parler en langue. Là. Io zany tsy miresaka teny tsy fantatra eto a. Tsia. Ça parle de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Fa miresaka ny amin'ny zavatra niresahako anareo teo aloha io a. Le bénéfice même de parler en langue pour notre propre édification. Ny tombony fitenenana amin'ny teny tsy fantatra mihitsy ho an'ny fambarosoana ny tenantsika manokana io. Mais à ce moment précis, Ary tamin'ny fotoana indrindra rempli du Saint-Esprit, feno fanahy Stefana et je crois que quand on sert le Seigneur, ary mino aho fa reo manompo ny tompo isika on ressent quand l'Esprit du Seigneur prend le contrôle. dia tsapatsika mihitsy rehefa maka ny fifehezana ny fanahin'ny tompo a. On est rempli du Saint-Esprit à ce moment, Ary feno fanahy tsika amin'ny fotoana iny et on parle de la part de Dieu. dia miteny amin'ny alalan'ny tompo isika. Dieu a dit à ses disciples, quand vous allez annoncer la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Zay ny nahatonga Jesosy niteny tamin'ny mpianatra hoe rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra ianareo dia aza manany amin'izay holazain'ny vavanareo e. Mais le Saint-Esprit en vous, Fa ny fanahy masina ao anatinareo a no hiteny amin'ny alalanareo izy izy. on voit la différence. Hitanareo a ve mahasamihafa azy roa? On est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, et on ne va pas répéter tout ce qu'on vient de dire. Nandray batisa amin'ny fanahy masina isika miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy aventsika intsony zavatra niresantsika teo. We are not going to repeat. Mais on doit faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et prier en langue et à un moment précis d'être rempli du Saint-Esprit et de laisser le Seigneur nous conduire. Mila isika zany manavaka hoe vita batisa amin'ny fanahy masina isika niteny tamin'ny teny tsy fantatra amin'ny hoe tojo eo anatrehana fotoana anankiray isika feno ny fanahy dia mamela ny tompo hitarika antsika. C'est ça qui s'est passé avec Étienne. Azay nefa nitranga tamin'ny Stefana teto. Feno ny fanahy izy a ka niteny hoe Then he spoke on God's behalf and said, Clair? mazava, Assez clair? mazava tsara. Donc on a le baptême du Saint-Esprit, Zany a manana batisa amin'ny fanahy masina isika dans d'autres langues, teny amin'ny teny tsy fantatra et je dis bien une langue. ary averika any hoe teny a. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas de parler deux mots, Ny atao hoe batisa amin'ny fanahy masina dia tsy hoe miteny voambolana roa akory mais c'est de parler dans une langue. fa fiteny amin'ny korina mihitsy zany a no fitenitsika izay meny fanan'Andriamanitra antsika. Amen. Ary fantatsika hoe nomeny fanahintsika zany. Tsy afaka mamita tena isika. Je crois que, comme Paul dit, Ary mino aho fa tahaka ny lazain'i Paoly a, je désire que vous parliez tous en langue. maniry aho raha samy teny amin'ny teny tsy fantatra avokoa isika rehetra. Prendre à personne à prier en langue. Ary tsy misy olona afaka mampianatra na iza hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Apprendre comme on apprend à l'école. Tsy afaka ampianarina ohatry ny anarina any an-tsekoly zany Une chanson. na ohatry ny mianatra hira. Tsia, L'Esprit de Dieu, ny fanan'Andriamanitra no midina Amen, et la personne, elle est remplie du Saint-Esprit. dia feno fanahy ilay olona ray Notre langue, dia miteny amin'ny teny tsy fantatra izy que cela vient de Dieu. dia fantatsika fa avy amin'Andriamanitra zany. C'est pas quelque chose de fabriqué. Ary tsy zavatra miboamboarina io. Il y a eu un élan dans le corps de Christ. Nisy fotoana nisy hetsika atao anatin'ny tenan'i Kristy a, Où l'Église apprenait à des nouveaux convertis à prier en langue. izay a nampianaran'ny fiangonana ireo olona vao niova foa mba hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Fa tsy ohatr' izany no tokony ho fandehany a. Même vu comment Fa hitantsika teo a, de prendre le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur certains. mialohan'ny nanaovana batisan-drano aza dia efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra ny sasany a. D'accord? Donc c'est l'intervention de l'Esprit. Noho izany a tena fidiran'ny fanahy masina an-tsehatra eo. Amen. Et que chacun désire Ary aoka neny tsiraray avy aniry de parler en langue, hiteny amin'ny teny tsy fantatra anampaniriana
anetsika an'ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ary indrindra ny faminaniana mbola tsy any alohantsika fa mbola eo amin'ny sehatra ny batisan'ny fanahy masina izay hitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izay tena tsy azon'ny olona na iza na iza afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia lazaina fa zava-miafina zany. Tsy haintsika akory ny lazainy vavantsika sy ny vavaka ataontsika. Fa tsapantsika hoe tena ao tsara zany. Amen. Combien sont ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et qui ne parlent pas une langue? Firy ny olona eto izay mbola tsy nandray mibatisa amin'ny fanahy masina ka tsy mbola miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mahafinaritra kosa. Tsy misy ninona verina zany. Samy miteny avokoa zany. Fa azonareo ve ny fampianarana? Mazava aminareo ve? Madio, mazava tsara. Mangarahara. Mazava mangarahara. Ao. Raha izany dia andao tsika hitsangana e. Ataontsika hideran'ny tompo. Alleluia. Misaotra ny tompo isika. Omena fa misy fahazavana ngeda be indray nentin'ny tompo tamin'izay tenin'Andriamanitra izay a. Na ho anao efa miteny amin'ny teny tsy fantatra, efa nandray batisan'ny fanahy masina, na ianao izay mety mbola tsy miteny fa tena fantatro hoe naporisitra ianao ny tompo tamin'ity fotoana androany ity a. Ahafahantsika tena mandroso ao amin'ny tompo a. Ahafahantsika mbola mandeha lavidavitra hatrany hatrany a. Ary manome fitaovana anankiray ny tompo dia izany batisan'ny fanahy masina ahafahantsika handroso dia hampandroso ny tenantsika dia mena hoe misy etaeta ao anatinao ao. Ary anao izay efa mety efa very ilay izy fa niteny fa very dia haniry hatrany hatrany ianao koa angetaeta merina an'izany. Taontsika anao hery anankiray hoe fanahy masina tonga soeto ianao dia vavaka tsika hamarana an'ity fotoana androany ity. Alleluia. Fanahy masina tonga soeto ianao, mandray anao zahay raisony toerana. Ianao nandrandrana milano ny fona fa maniry mafy ny fanatreana. Fanahy masina tonga soeto ianao, mandray anao zahay raisony toerana. Ianao nandrandrana milano ny fona fa maniry mafy ny fanatreana. Avy mameno tanteraka fahetro ianao, tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao, hitondrana fiainana tompo ao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. Fanahy masina tonga soeto
andray anao zahay rasony toerana ianao no andrandrana milano ny fona fa maniry mafy ny fanatreana avy mameno tanterakay fahetriana tsy ho feno zavatra fa afatsiana itondra fiainana tompo ao anatiko fanahy masina mamiko indrindriana avy mameno tanteraka fahetriana tsy ho feno zavatra fa afatsiana itondra fiainana tompo ao anatiko fanahy masina mamiko indrindriana fanahy masina mamiko indrindriana fanahy masina mamiko indrindriana. Alleluia. Samy mivavaka tsika androany dia tena ngetahitany fanahy tena meno atsika alohan'ny alantsika eto amin'ity toerany ity androany na ianao izay manaraka nay mivantana koa doko ianao angetahitany fanahy renao ny tenin'Andriamanitra androany aoka tena ho feno fanahy hatrany ianao. Alleluia. Angetahitanao zay fanahy masonao tena misaotrany amin'ny zavatra rehetra ny teninao ny fanahinao Andriamanitra ray izay nirahanao Jesosy rehefa hiakatra ho any an-danitra ianao hoe aniraka ny fanahy ozy ny teninao ary ny fanahy masina no ampianatra anareo ny zavatra rehetrarehetra ny fanahy masina nitarika anareo amin'ny fahamarinana feno indray zay fanahy masina androany feno ianao hatrany izahay mba tena ho fanahy tena ho kristiany no tarihan'ny fanahinao tokoa Andriamanitra ray tena mangetaheta an'izany izahay mila an'izany izahay tompo tena ianao no ameno anay ary hotsainy fanahinao ameno anay ny fanahinao hetaheta lalina ty anatinay zany amin'ity fotoana androany ity maniry mafy an'izany izahay makasitraka anao izahay misaotranao izahay fa ianao Andriamanitra ray no anetsika anay amin'ny fanahinao anetsika anay ary tanay amin'ireo fitahim-panahy rehetrarehetra ozy ny teninao Andriamanitra ray makasitraka tompo misaotra fanahy masonao. Alleluia. Amen. Dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra makasitraka manokana ny tompo isika dia misaotranao koa izay niaraka taminay tamin'ity androany ity dia manasanao hatrany isaky ny alarobia tahaka an'izao amin'ny 3 ora satria fantatray hoe tena zava-dehibe tokoa ny raisitsika ao anatin'izao fotoana izao dia manasanao koa izay anao izay mipetraka eto Antananarivo raha afaka tonga anao dia eto amin'ny le 87 Anjanahary misy anay isaky ny alarobia amin'ny 3 ora tolakandro raisina tanandro ianao ary tonga soa amin'izany fotoana izany dia samita en'Andriamanitra tsika sara avy dia amin'ny herin-tahaka izao indray veloma tompoko.